Vatimpana entin'i Pasteure Barbier Christina. Anio no anandratako anao eo masony Israely rehetra. Ahafantarany fa tahaka ny nombako any Mosesy no nombako anao koa. Amen. Ivavaka isika ry havana. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindro. Endre ny famindramponao. Ny fitiavanao anay zanak'olombelona. Fa mbola nomenao izao tombonandro vaovao izao indray izahay. Misaotra indrindra ny fitiavanao, ny fahalehibiazanao, ny herinao. Misaotra noho ny soa rehetra izay omenao anay tsirairay avy. Mamela ny elokay mamindrafo aminay. Esio izay rehetra tsy fahamarinana ty anatinay. Sasao amin'ranao madio zahay Jesosy mba ahazo ny famindramponao indray amin'ity anio ity. Ankehitriny dia irao ny fananao masina. Ampahery anay, ampafantatra anay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Taio ny teninao Jesosy, fa tsy ny mofy antoko ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Mitenena Tompo, hoderanay mandrakizay ny voninahitra. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Aza hisy avela hanaisotra ny fifalianao miaraka amin'ny tomponao. Izany no fampahirezana omenantsika amin'ity anio ity. Hojerentsika ny filazantsara an Jesosy Kristy nosoratany Lioka. Lioka toko 7:10, andininy 7:30 ka hatramin'ny 40. Luc chapitre 19, verset 37 à 40. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery no ny asa lehibe rehetra izay efa hitany. Ka nanao hoe isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe, mpampianatro, rarao ny mpianatra aho. Fa izy namalika nanao hoe, lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo andalana hiakatra any Jerosalema Jesosy amin'izao tantara voalaza ny filazantsara izao. Betsaka ny vahoaka nanao tsy omby lalana handray azy, satria ny sasany dia nanatry maso tamin'ny nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty, sy nahita ihany koa ireo asa marobe izay nataony tamin'ny alohan'izao zavatra nitranga izao. Miakatra any an-tendrombohitra Jerosalema Jesosy, ka faly ny vahoaka, ary izany fifaliana izany dia tsy hainy nofefena tsy hitobaka tany Jerosalema. Tsarony ny asa lehibe ka nisaotra an'Andriamanitra noho izany ireo vahoaka ireo. Fifaliana tsy asakanana tokoa hoy aho no nameno ny foniny izay rehetra nahita any Jesosy tamin'izany, dia ireo rehetra izay nahatsiaro fa maty nefa velona indray, very fa hita indray. Miposaka ilay masoandro ny fahamarinana, fa ny androm-pasoavana maneho zava-baovao. Eo amin'ny olony tokoa mantsy ilay fahazavana izao tontolo izao, ka mandositra ny aisym-pahotana. Ao tokoa ilay fananganana ny maty, ilay mpiandry tsara. Izany no tsinjo ny vahoaka eto, ka nibitaka izy ka faly. Eny, izao dia miseho amin'ny mampanjaka ny fiadanana azy Jesosy, ka miakatra ny renivohiny. Faly noho izany ary ny vahoaka,
ka nandray azy tamin'ny fiobiana feno, tena feno de feno tokoa. Ry havana malalo, ny fahatsapantsika mantsy fa nandray ny famonjena isika dia manokatra ny fontsika hiteny toy ny mpanao salamo hoe: misaoran' Jehova ry fanahyko, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Ary koa mampiteny toy anary Paoly apôstôly hoe: ataoko fa tiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany fahatsarany fahalalan'i Jesosy Kristy Tompo, araka voalazany ao amin'ny Filipianina 4:5. Eto ry havana de tsapany vahoaka ny soa voarainy ka tamin'ny feo mahery no noderany an'Andriamanitra. Miseho amin'izany fa fifaliana no azo ka atao atsoavo tokoa. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina 2:8. Fisaorana no be ao am-pon'izay mahatsapa ny fahazavan'ny fanahy masina azy, ka Andriamanitra no asandrany ho mpanjakany. Taloha izy mantsy de andevony ota, fa izao kosa tonga olona afaka noho izay nataon' Jesosy tamin'ny alalan'ny filazantsara. Fa raha ny zanaka mantsy no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Hoy Jiona ao amin'ny 2:5-3. Dia manompo azy ao amin'ny fanjakany sy ny fahamarinana izy ireo. Fiadanana ry havana no voarainy izay mandray an'i Kristy sy ny filazantsarany. Tsy fahavalo intsony izy, fa zanaka, ary raha zanaka ry havana de mpandova, ka fiadanany voavela eloka no rivotra iainany, dia ilay fiadanana atolony ny zanany. Hoy Jiona any amin'ny 4:7. Ny fanavotana entin'ilay mpanjaka ny fiadanana dia naseho ny mialoha tamin'ireto vahoaka mioba azy ireto, ka ravoravo izy ireo ary dia faly sy nibitaka iry. Ry havana malala, nahazo ny filazantsara isika, dia isika izay nipetraka tao amin'ny aliko ny fahafatesana fahiny, nefa niposahany mazava. Eny, ny tenin'Andriamanitra ry havana no manitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Ka rariny koa isika raha mifaly toy ny nataon'ny vahoaka ny Jerosalema fahizay, dia fifaliana vokatry ny famonjena voaray. Hita eto koa nefa fa nisy ihany koa nefa ny nandrara, eno enge ny voalazany, rarao ny mpianatra ao, feon'izay tsy tian' Jesosy izany, noho ny fialonany azy, noho ny tsy fitiavany azy, ka nandrara an'ireo mpianany tsy antsoantso sy ireo vahoaka tsy hidera azy. Tsia hoy ny Tompo, raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso. Andro tsy tokony hampangina azy intsony mantsy izao andro izao, araka ny voalazan'ny tantara, satria dia andro fanandratana an' Jesosy izao, ka tsy azo rarana izy ireo. Teo alohan'izao mantsy de tsy ho lavina fa noraran'i Jesosy ny olona izay nositraniny tsy hanao filazahana mahahoraka noho ny fanasitranana azony tamin'i Jesosy. Ny fahafantarany azy ho zanak'Andriamanitra dia nosakanan'i Jesosy tsy ilaza na inona aloha, fa anio kosa amin'izao tantara izao dia tonga ny fotoana hankalazana ny zanaka ka tsy azo rarana. Ry havana, tsy mahafaly ny devoly sy ny mpanompony mantsy
mandraka ankehitriny ny fankalazana sy ny fanandratana an' Jesosy. Ka tiany sy maminy mihitsy raha mangina ny mpianatry Jesosy. Eny, hatramin'i Jesosy aza dia sahy ny ilazana hampangina ny mpianany. Fa hoy Jesosy hoe, tsy maintsy toriana ny filazantsara ary atao mpianatra ny firenena rehetra. Araka ny voalazany any amin'ny Matio any, 7:20-20. Ary efa nomena azy ny fahefana rehetra, ka ny vavahady ny fiaina tsy hita, tsy haresy azy. Engany eka idera sy isaotra an'Andriamanitra isika, noho ny fahatsapantsika sy ny nandraisantsika ny filazantsara, ary dia hampely izany koa isika na dia misy aza ny feo mandrara, satria momba antsika ilay nanome toko hoe indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Hoy tokoa ny lohatenin'ny fampaherezana amin'ity an'io hoe aza hisy avela hanaisotra ny fifalianareo miaraka amin'ny Tompoko. Raha tsy amiko sy aminao zany fifaliana izany sy ny fiadanana izany, ka tsy afahantsika midera n'Andriamanitra noho ny asa lehibe nataony amintsika, dia miantso antsika ny Tompo hibebaka, hiverina ho aminy amin'ity anio ity. Hotahina ny teny, atsapantsika tokoa fa lehibe ilay Jesosy ny antso antsika, lehibe ny asa mahery izay nataony teo Kalvari, nanome antsika famonjena. Hotahina zany teny zany, ahatsara ny foa mampanahitsika, ka isaorantsika sy iderahantsika isan'andro an'ilay mpanjaka ny mpanjaka tompony Tompo. Azy irery ny voninahitra atsika ny fifaliana miaraka amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Aleluia, amen. Ivavaka itsika. Saotranao indrindra Jesosy malala, noho ny famindramponao, mbola nafahanay ny haino ny teninao. Mankasitraka Jesosy malalo, sambatra tokoa izay manana anao. Misaotra amin'ny zavatra rehetra asehonao amin'ny fiainanay, ireny dia miteraka fifaliana sy fiadanana aty anaty anay isan'andro, satria velona ny mpanjaka anay. Ary izany no mbola tokony hiderana ny anaranao ary hisaoranay anao isan'andro noho ny famindramponao. Apetraka feonao am-pelatananao Tompo ny fiainanay manontolo, ka ny antom-pisinay dia mba hideranay ny anaranao isan'andro ary hisaoranay anao noho ny famonjena vitanao teo Golgota. Misaotra Tompo, ary dia taio zahay hatsapa mandrakariva, fa noho ny fahasoavanao tokoa no nahatoy izao anay. Raiso ny fitahiana sy ny tsodrano tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hitahy antsika ny Jehovah ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hamindra fo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiadanana. Mandehana hoy Tompo amin'ny fifalian'ny Tomponao. Ho anao irery Jesosy, ny saotra, ny dera, ny laza, ny voninahitra, anao hatramin'ny taloha indrindra izany, mbola ho anao ankehitriny, ary ho anao mandrakizay, fa ho an'ny mpanomponao kosa ny fifaliana, ny fiderana, ny anaranao masina isan'andro. Misaotra Jesosy io. Amen.